tena hoe hitombona ao aty anatinay a misaotra Jesosy fa tsy izahay no mahatateraka an'izany fa ianao no mahatateraka ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay dia makasitraka tompony amin'ity fotoana ity indray ahafahanay mianatra indray ao aminao ahafahanay indray a tena hoe manamarina an'izany teny izany hoe tena hoe ao anatin'ity fotoana androany ity dia ianao no hitombo ianao no velona ianao no hita mandritra ny fotoana rehetra dia mangataka aminao zay fanahy masina tarito ny fotoana aoka izay ho takona fa ianao no tena iseho andraisany tsara iaviny tena hoe fanahafana sy ny fitomboana ao aminao indray ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen afaka mahazo toerana antsika tompoka saotra ny tompontsika ny amin'ny fahafahantsika mianatra indray izy ity tena lesona hoana ny tenena an'izany lesona efa miverina matetika foana tena ataoko eo anatin'ny herinandro ngamba tsy maintsy maheno an'ity zavatra ity foana tsika mandritra ny sekoly eto na ary amin'ny ary amin'ny trampokon'olona dia maheno foana tsika fa androany zany dia zay ho anao moa rehefa mijoro eto dia zay foana hoe mahasoa antsika foana ny teny averina ary coefficient firy moa le toetra coefficient any amin'ny ambonimbony any le toetra iresaka tsika androany amin'ny hoe Nohariana hitovy endrika amin'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra dia arak'izay temy zay dia efa fantatritsika hoe efa resahany eto foana efa enitsika eto foana zay zavatra zay dia amaky ten'Andriamanitra avy hatrany tsika anankitelo ny ten'Andriamanitra ho vakintsika ao amin'ny Genesis toko voalohany 2:20 no raisitsika voalohany vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika Romanina toko 9 2:20 Romanina toko 9 2:20 satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy farany Kolosiana 1:15 anaran'i Jesosy manao hoe izy no endrika Andriamanitra tsy hita ny lay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao lay matoa zany hoe izy zany le endrika voalohany amin'ny malama toa azy tsika senao taty ariana be na ry Abrahama koa rehefa taty ariana be na dia hoe izy ary voalohany tany amin'ino tany amin'ny Genesis tany nisy anazy fa mbola taty ariana zany fa izy ny lamatoa tena manana an'le sary tonga dia zay tenenako azy manana an'le sary tsy diso izy io sary io araky ny mahazatra raha amin'izao fotoana izao dia tonga dia hoe selfie miaraka amin'ny Jesosy ve dia hoe io le sary dia tsy miovy io sary io fa tsy izay le sary fa le ina moa izy toetra zay le sary zay dia le sary rehefa ohatra hoe tafiditra amin'ny fahotana dia tsy hoe lasa hoe nisy ny mainty nisy ny mavo nisy ny fotsy nisy ny mena sy ny karazana tsy fantatra hoe inona avy ny lokom-bolokotry ny olona fa le toetra ny simba tao amin'le toetra ny simba dia tao amin'ndeo jerevantsika Adama tena nanana toetra ve Adama talohany ino talohany nahatafidiran'le toele talohan'le nahalavo anazy zany inona ny toetra ny Adama i Adama koa tsy tonga dia hoe rovomesaina ny Adama tsika dia tonga dia hoe i Adama le nihinana an'le paoma dia tonga dia teo vo fa jerentsika ny Genesis toko 2:10 ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy eo tonga dia nitondra andralehilahy fotsiny efa zaraina efa tenen'ny papa foana io i Adama tsy tao an'ino moa tsy tao edena no nikreena fa nentina tao edena noentina tao edena inona ny dikan'izany nentina zany manaiky nisy obéissance tao amin'ny Adama talohany any nisy obéissance tao amin'ny Adama nisy fankatoavana tao amin'ny Adama fa tsika tsy mieritreritra ny Adama dia tonga dia hoe zao izy fa nisy fankatoavana tao amin'ny Adama
dia avy eo Adama mena andraikitra hoe ahoana zavatra inona ny andraikitra mena Jesosy mena Andriamanitra ny Adama hitandrina sy hiasa ny saha. Ianao raha manome asa olona zany dia olona azo antoka fa vita, azo antoka fa anao. Tsy haiko inona ny antoka rehetrarehetra hampanaovina ny olona omenao asa. Olona nitokisana zany Adama talohany nanana an'le zavatra le azo tsy azo nohanina zany. Inona koa mbola karakteran'ny Adama tao ny alohan'ny zavatra rehetrarehetra, ny alohan'ny fahalatsahany. Adama koa dia olona nanana discernement. Satria ahoana nitenenako an'izany? Za sura fa rehefa nesorina le koty dia tsy hoe nisy cicatrice teo amin'ny Adama dia nahafantarany hoe tena tatony nanasorana ny evy io. Satria raha ohatra hoe nisy cicatrice teo amin'ny Adama dia misy cicatrice daholo tsika lehilahy. Ohatra ny paoma, tia masony le paoma dia adiny teo le paoma. Efa resaka zany. Dia adiny teo le paoma dia za sura fa raha hoe nisy cicatrice zany Adama dia nisy sinina nahafantarany io. Fa tsisy moyen mihitsy tokony nahafantarany Adama hoe taolana avy amin'ny taolako. Fa nanana discernement izy. Satria ny tena marina moa izy koa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana dia nanana le karakteran'Andriamanitra izy. Dia inona koa mbola karakteran'ny Adama tao anatin'izay? Manana intelligence Adama. Fa raha tsy nanana intelligence Adama tsy afaka mihitsy nanome anarana ny akoho, ny vorona moa zany tsy anarana fa karazana. Ny akoho ohatra gana sy ny girafa sy ny rehetrarehetra. Nanana intelligence Adama talohany nahalatrahany. Dia olona araka ny tenena teo dia olona azo antoka matoa maina moa ny zarana secret. Zarana secret koa izy. Inona le secret? Tsy azonao hinanana ny azo eo afovoan'ny saha. Tsisy olona mizara secret amin'ny olona tsy fantana zany. Tsisy olona mizara secret amin'ny olona tsy azo ny antoko zany. Ary ny tena marina dia ny tenenana zany hoe tena hoe nananany Adama daholo le karaktera ireo. Dia rehefa ny aina, satria tsy hoe voafatany ireo dia tsy hoe tao anatin'ny ray andro na herinandro Jesosy Jehovah-Andriamanitra no nizarandreo tamin'ny Adama. Fa fantatry Adama ireo na mianarana biby zany fotsiny le izy tsy tonga dia hoe misy mirakla be dia hoe ireo daholo ny biby dia ihany. Fa raha mijery le film zao tsika ohatra dia somary elaela ke le biby sasany avy any amin'ny faritra sasany vao tonga. Dia tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay, tsy haiko hoe 700 taona mahery Adama vao maty. Fa tsy haiko hoe tao anatin'ny 100 taona ve izy no nefa ny aina ny alohan'io nahalavo anazy io tsy fantatro. Fa nisy 100 taona zany, raha ataontsika hoe 100 taona tsy miteny an'izany no Baiboly fa eritreritra fotsiny zany hoe nanaovany an'ireo asa rehetrarehetra ireo sy ny nanolonan'Andriamanitra vady anazy. Dia izay koa men'Andriamanitra vady izy moa i Adama. Men'Andriamanitra vady izy, tiany ny vadiny. Zany hoe satria tsy zoofily Adama, zany hoe tsy nanambady biby. Amin'izao fotoana izao tsika mahafantatra an'izany hoe misy ny olona manambady biby. Amin'izao fotoana izao be dia be zany. Dia efa manino ny Adama no tsy nitian'ireo fa marina tamin'le fitiavana noharian'Andriamanitra, le fitiavana tao amin'Andriamanitra. Satria nanam-pitiavana izy. Zany karakteran'ny Adama daholo talohany nahalavo anazy tamin'le voankazo. Dia araka ny teneko teo hoe tena i Adama dia tena marina tamin'ny fitiavana satria
ny fitiavana anam-tena hoe marina hoe nentin'Andriamanitra teo alohan'ny daholo ny biby zahana toetra izy ary io fizahana toetra io tsy hoe vetivetika kely araka ny teneniko teo hoe tena fanomezana anarana an'ireo biby ireo fa sady nijerevana zany hoe mety taminazy ve dia izay fotoana rehetrarehetra izay a tao amin'ny Adama le sary hoe mbola marina zany Adama hatreo amin'io fotoana io hoe misy an'le sary Nohariana tahaka antsika vakiana tamin'le Genesis teo. Dia rehefa lavo amin'izay ny olona zay a vao nisy ny fiovana ary le na Eva koa ary sura fa nisy fotoana na marina azy na andritra satria Eva tsy hoe tonga dia vao créé vao vita dia tonga dia netiny menarana tany amin'le hoe ity azo hoe tsy lôzika aloha zany raha fahafantarako anazy fa tsy maintsy mba tena tsy maintsy hoe niaina izy afaka nakatao izy nandraba tonga teo amin'io fotoana io na voasakana anazy na lavo anazy dia ireo karaktera rehetrarehetra ireo tao amin'ny Adamo ireo satria voalohany nisany tena important indrindra dia ny hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy marina fa isakariva zay moa voalazany Genesis eo isakariva no mitsidika Andriamanitra tonga eo amin'izareo dia taty aoriana lavo amin'izay ry zareo dia hitany Jesosy fantatry Jesosy hoe inona ny olana tamin'le nahalavo anazy dia izay no natonga ny Jesosy nidina dia Jesosy nidina rehefa nidiny Jesosy dia tsy natao tsony hoe avato amin'izay hoe avato amin'ny olona nasorona fa eo amin'izay le tsarovantsika foana isaky ny communion hoe mandray an Jesosy tsika mba ho velona atao anaty zay le secret velona atao anaty Jesosy mandray an Jesosy nizaraina ny mofo dia sotroina ny ramboloboka dia Jesosy velona ao anaty tsy maintsy mihinana sy misotro zay le tsy zakan'ny mpianatra sasany le nialy zay le tsy zakan'le mpianatra sasany nialy hoe ahoana zany fomba hinanantsika sy aranovantsika an'io lehilahy io satria nefa zay nefa tsy maintsy lalana dia le zany tena hoe fahaveloman'i Jesosy ny tena resahantsika koa ao anatin'ity resaka ity ny fahaveloman'i Jesosy tena personnel ny zava-doza kehitriny ny tena zava-doza kehitriny dia misy lasa misy mandeha amin'ny fombafomba ohatra na ny fanarahantsika an'Andriamanitra ary dia lasa misy ohatra fotsiny hoe andeha tokana nampandray ho ny kozina anay zany dia hiaraka aminazy anao koa fa tsy tena le conviction atao anaty le izy nataontsika hoe fifadikanana teo ary mana fifadikanana ny ao am-piangonana dia manaraka an'le izy lalàna fotsiny fa tsy mipetraka le ino moa tsy mipetraka le tena conviction hoe tena hoe zany ny tena mila an'io raha sanatria nisy nanao an'izany fa zany ny zava-doza kehitriny mety hoe eto amintsika aloha ny tenenina mafatsiny dia ohatr'izay le izy na koa hoe anao asa fanompona hoe voatia hoe raikitra ny raliana fiombonana ny anana dia mandeha ry moa zay fa le zay le fa Jesosy mihitsy mila ao anatinao tena hoe miaraka aminao ao anatin'le izy dia resaka tsika teo tamin'ny Genesis teo ny amin'ny nahalavo any Eva dia fantatsika tsara fa fitaka no nanaovany izy moa nanaovan'ny Satana ny Eva hoe hitovy amin'Andriamanitra nareo ozy izy dia io fitaka io mila hitandremantsika satria mbola verenantsika aorianao moa zay raha toa ampy ny fotoana ny amin'ny hoe inona mbola hitandremantsika fa mbola isy fitaka nakina ngeza be ao aorianao dia inona ny tena mahindra le fitaka tsy zavatra zay mahafitaka azy zay ho ambodimy tafoditra-nakondro jerevana ohatra ny hoe tena zanak'ondro zay mahafitaka fitaka tsy raha tsy mahana discernement ianao ohatran'le fampizarana tamin'le témoignage tamin'ny tsy témoignage fa le fampizarana tamin'ny sabotsy tena hoe mahana discernement ohatrany hoe azo atao mihinana le mofo rehefa vita ny fifadikana nataon'i Jesosy fa fitaka nataon'ny Satana teo anie fitaka nataon'ny Satana teo hoe ovay mofo reto vato reto normalement vita fifadikana azon'i Jesosy natao tsara zany mihinana mofo zany dia araka le niteneniko tamin'ny sabotsy iny tena hoe
hoe raha mana tsika moa zany tsy manam-pouvoir anova mofo tonga ho vato fa volana ny anantsika dia azotsika atao tsara mihitsy no mividy mofo fa izy le niteny an'le izy izy ny nampanao an'le izy fitaka tao marina le izy ohatrany hoe marina nefa afaka mihinana amin'izay akay fa efa vita le fifadikany ataoko ty fa izy ny ao ambadika zay le fitaka dia zay no navoany eva teto hitovy amin'Andriamanitra fa voninana izy dia inona nahiratra amin'ny masony fa zava-doza ny hita amin'ny voalohany inona vizaha olona mitanjaka tonga dia vizaha tsy zavatra tsara no hitany raha nahita izy ka ohatra hoe voaniratra amin'ny masony hoe wow ohatra ny tsara be zany zaridain zany na izao na izao fa zava-doza ny hitany le zavatra tsy azony rehetrarehetra jerevana mahavariana hoe normalement tokony miampy zany ny célébration raha ohatra hoe tena nahita mitovy amin'Andriamanitra izy na nisy karaktera tena mitombo tao anatiny hoe tena hoe wow tena nataona tsara be kay tena nataona tsara be kay Jehova le anina ohatra zao fa zavatra tonga dia izay voateny amin'ny Baiboly nitanjaka izy no hita amin'ny voalohany zavatra ratsy satria tratra n'le fitaka dia teo amin'ny Jesosy ny lalana araka le nitenena teo Jesosy le teny tonga nofo tsika zany raha maheny teny moa zay na tsy hoe averiko foana koa dia ny teny mila tonga nofo zay tonga nofo satria zay tsika zay le image manahaka an Jesosy tsika tao amin'ny Baiboly tsy tao amin'ny Baiboly fa tao amin'ny Facebook tao nisy mpanompon'Andriamanitra zay dia tamin'ny herinandro mihitsy ngamba nisy ity dia za mba mpanaraka an'le rangahy ihany dia nisotro labiera izy tao anatin'le ana dia tenen'le dia nisy olona tena anazy fa manino ianao misotro labiera dia hoe lutera saika zay tsotonao lutera ny misotro labiera hozy izy dia saika ho valiko le alina hoe fa ianao nge tsy tokony anahaka ny lutera fa ny ao amin'ny Baiboly Jesosy ny tokony ho tafana zay no nitenena amin'ny Baiboly fa raha ohatra ka hoe raha raikitra zany kato ny fiangonana sasany raha ohatra ka hoe manao an'izao mon père dia valy teny normal be mihitsy hoe ka mon père ne manao an'izao dia gaga be satria tena fampianaran'le rangahy io zany tena misy fotoana tena manana connaissance be izy zany misy zavatra hoe azony raisina zavatra zay no navaliny an'izy dia saika ho valiko izy dia ohatran'ny seretenera tampoka hoe tena aloha manaja tena amin'izao fa ny antsika tsy olona tsy afaka miteny ary ngamba hoe tsy marina hoe manaraka amin'ny papa tsika hoe tena misy zavatra zarainy fa raha sanatria misy papa moa tena samy teny an'izany mihitsy raha samy mpanompon'Andriamanitra hitako aloha dia izy mbola hitako ny teny an'izany hatramin'izay hoe teneno raha misy zavatra tsy mety ataoko betsaka ihany ny mpanompon'Andriamanitra efa tena hoe niaraka tamin'ny tena fa isan'ny olona tena hoe tokana natao hoe roa ngambana no ny teny hoe olona lehibe anao nefa miteny teneno ara misy zavatra tsy mety ataoko isan'ny karaktera amin'ny papa tena mahafinaritra tena mila ianarana be mihitsy zany hoe ianao olona mianatra ho aminy ianao tsy maheno an Jesosy miteny koa ohatra zao nefa izy izy miteny anao hoe tena hoe teneno ara voveza fa tena za tena zay hoe ahoana rô zany fa tena hoe Jesosy ny tena zava-dehibe tena ao anatin'le izy dia fa ny antsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra verintsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe le teny mila tonga nofo le teny zany ianarasika efa tsy olona misy tenin'Andriamanitra miverina eto foana famelan-keloka ohatra famelan-keloka ohatra dia raisiko kely ny témoignage le le témoignage nataonay tamin'ny sabotsy le misy situation anay mivady iny tena teneniko anareo fa tena mafy le izy hoe tena hivavaka ako dia rehefa andeha hivavaka ako dia hozy izy mifanamasina nanalony fona manomboka ataoko hoe amin'ny fito sa manomboka amin'ny fito sasany nefa izy ary amin'iny za ty amin'ny salon aty dia hivavaka ny ataoko amin'ny janonako amin'ny salon amin'ny fito sasany amin'ny valo amin'ny sivy hivavaka ndanalony fona io zany tsy iova mihitsy io na ianao inona eo ianao na hipitrapitra eo ianao na ino fa ndanalony fona foana no nasesiny teo raina ny ana dia manao ludo rery manao ludo rery dia raina dia
Angadoalika rehefa ndana no vao miondrika kely dia ndana no fona. Dia miaraka amin'le izy a, miaraka amin'le fifonana kay ny famelan-keloka. Miaraka amin'le fifonana ny famelan-keloka ary izy araka ny teneniko anareo tena tao anatin'ny 20 taona tsy nahay an'izany mihitsy. Tao anatin'ny 20 taona tsy nahay an'izany mihitsy fa zay le hoe Jesosy ny velona ary tena ny tenenako hoe Jesosy le izy fa tena tsy zary eto. Satria tao anatin'io alina io adiny 9 sa adiny 5 nandreseny fanahy masina lahatra na nataloko ary maheno an'izany andana amin'ny fona za tsy mahavita tonga dia ohatr'izay fotsiny taloha satria tsy hoe zay izay mivady vao nisy fifandomana fa nataloha ary nisy ny fifandomana dia atao amin'ny fona ianao tsy mety ianao fa tonga dia mandahakitsy rano izao tonga dia za tsy mahavita nanelina kozy izy dia ohatr'izay le izy tena dia tena hoe zay le Jesosy velona fa raha ianao raha za ny andro 20 taona manaraka indray tena za tena miteny amin'izany reto tena isaorana an'Andriamanitra hoe ao izy tsy izy zany nanao tena za tena miteny an'izany tsy izako no nanao le ino moa le famelan-keloka satria nisy zavatra tsy mifanarahana tsy izako no nandeha mifona ary tsisy niza tena za tsy miteny an'izany hoe tsisy niza mahay an'izany fa Jesosy no manao an'le izy. Dia tia moa fiteniko teto foana hoe rehefa le hoe mifona ianao na mamela heloka dia ho an'le olona ohatra hoe le kizitiny ireny raisitsika exemple kely hoe le toetra na kizitiny ireny ohatra dia mifanao fotoana aminao le olona hoe ndao fa misy zavatra totrika esenao amin'izao ohatra hoe ndeha lasy foana moa matetika ohatra vao resaka eny efa tsy fifadikana ntsony mahazomehana gilasy rehefa avy eo dia tara le olona amin'ny 7 fotoanareo ohatra dia amin'ny 120 sasany izy vao tonga fa nisy zavatra ranona dia ianao izy be nefa ianao amin'ny olona etoana gilasy ohatra dia cri zao ve ianao vao anana hoe tandra angany gilasy kelinao fa tsy za tsy ampitambazanao zany ohatra zay zany réaction anao dia nefa miala vany le olona zay mahatonga le fiainana very zay mahatonga le fiainana very le fiainana raha vao tsy Jesosy ianao raha ohatra ianao ka hoe tena hoe tsy maninona fa manana le caractère-na patience io caractère-na patience io caractère-na Jesosy hatramin'izao atsika asianao tsy hoe parfait be amin'izao fa mbola misy andrasana za zao 20 taona nandrasana 20 taona nandrasana ino tamin'ny hoe famelan-keloka sy hoe fonana tamin'ny vadiko zany dia Jesosy patience dia ianao zany tokony mba hana le caractère patience raha tonga vany le olona hoe tonga nga fa micomprendre ianao zany hoe tsy maninona dia aleo efa niandry adiny 2 ianao adiny 3 dia ataoko double ny gilasinao dia ampiko hoanina fa ianao tonga dia noritina tonga dia lasa fotsiny very le gilasy tsisy ny olona tsy mihinana miantso olona hafa indray izy hoe vifa tsy nihinana le olona niaraka tamiko teo volasan'ny olona ny anjara mahampamangy noho ny tsy fananana patience zay mihitsy le caractère tsisy patience zay caractère zay le averina zay le image averina nohariana araka ny endriny sika fa tsy hoe ho tonga tahaka amin'Andriamanitra. Galatiana 1:15-16 Galatiana toko voalohany 9:12 sy 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha sitraka Andriamanitra zay nanokana ahy hatrany an-kibon'ny eny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany 12 ny nampiseho ny zanany tato anatiko eo angambany ny nampiseho ny zanany tato anatiko dia zany hoe io le velona ato anaty Galatiana 2:20 koa ny azafady anto Galatiana 2:20 vavomby niaraka tamin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izao ntsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko zany hoe resaka ato anaty le izy zany hoe inona tena ilazana
Hoana ny tenenantsika an'izany. Tsy resaka eto makatahaka tonga dia izay ngamba ny filazana anazy fa misy an'le ato anaty. Raha isika zao ohatra hoe ry Gottlieb ireny, ry Gottlieb ohatra mpanao an'le imitation, manao imitation ana président anankiray izy na ohatra zany, dia le président manasika eo dia tsy ao anaty le président zany fa ihetsy mijery etsy amin'ny ilany etsy. Dia na mety ary le zavatra atao dia Gottlieb nanao an'iny. Azonareo ve? Fa le ao anaty tsy ianao manao anazy fa le ao anatinao. Zay no mahasamihafa anazy. Zany hoe tsy dia tena hoe copie imitation le fanahafana an Jesosy fa mamelona an Jesosy velona ao anaty. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jakoba any raha tsy isy Jakoba 3 hoe Kristy ny zanaka manapaka ny tokantrano. Raha tsy diso dia izay le tenin'Andriamanitra. Kristy ny zanaka manapaka ao anaty. Zany hoe le izy tsy makatahaka fotsiny tsika hoe tena hoe zao ny nataon'ny kristianina, zao ny nataon'i Jesosy dia ndeha tsika anao. Fa tsy mety reo vao zay. Fa ao izy dia izy manao. Izy manao an'le tiany atao. Fa ianao araka ny teneniko teo zaho raha 20 taona tsy tao anatin'io alio tsy nanao mihitsy raha ohatra ka za. Fa nisy Jesosy. Ohatr'izay koa tsika tsiraray avy. Misy zavatra mety tena takiany tompo fa tsy vita. Fa aleo Jesosy velona ao anaty. Nisy fitarian'ny pasteur Junias teo tsy avela matory izy hoe manana Jesosy fotsiny dia matory. Hoe ao anaty sambo kely izy fa tena hoe ny zanaka manapaka ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny trano. Ianao le tranon'Andriamanitra. Ay, Hébreu izy fa tsy Jakoba. Hébreu 3:6 fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranony. Tsika zany tranontsika fa tsika tsy mahavita ninina ao anatin'ilay trano fa misy mpanapaka ao. Dia io mpanapaka io afaka manapa-doha io, afaka manombotra an'izay tonongotana io. Zay le izy. Dia arak'izay le hoe tsy isika le izy, tsy izaha fa le izy no sarotra ihany. Mandeha zany ianao dia zay ny atao anatin'ny fanompona, zay ny fanompona an'Andriamanitra. Mahavita zavatra tsara ianao dia tsy maintsy miteny ianao. Tsy maintsy miteny ianao hoe tena hoe miteny zany olona hoe makasitraka lafa nety le dia tsy maintsy Jesosy nanao an'iny. Miteny an'izay daholo dia tsy maintsy miteny an'izay ianao averinao amin'ny Jesosy le izy fa tsy azonao atao satria tsy ianao no nanao anazy. Dia raha ohatra koa nefa tsy nety le zavatra natao. Iny zany mianjerany aminao indray mba ataovy tsara rahalahy rehefa any. Mety le izy Jesosy mena voninahitra. Tsy mety le izy tsy maintsy ianao voatototra aloha. Ary izy tsy maintsy zay satria raha vao ohatra hoe ahilika eo izy dia ianao izy Jesosy fa amboariny responsabilité. Fa tsy maintsy ianao makalesina inona ny tsy nety. Zay aloha ny anahy karakter. Misy mpanompon'Andriamanitra tsy dia ohatra zay loatra. Fa ny anahy dia zay ny karakterako. Hoe tsy nety le izy, inona ny tsy nety. Zao ny tsy nety. Amboarina zany. Mba ahafahanao mivoaka le mety rehefa avy eo. Misy moa tonga dia miteny mpanompon'Andriamanitra. Nareo zany rahalahy tsisy fanomanana mihitsy fa ohatra zao. Dia raisiny e. Fa tsy hoe maninona moa tsy ahilika any amin'ny Jesosy io koa izy ny tokony ihany. Mila maty e. Zay. Fa raha vao tsy maty ianao tsy mahazaka an'izany ianao hoe mety le izy tsy anao. Tsy mety le izy ianao voatototra. Fa mila maty. Tenenina eo akaikinao hoe mila maty. Meurt. Amen. Ohatran'ny Petera. Petera zao tena hoe ao anaty Baiboly fa tsika moa Petera zao raha tao anatin'ny verset anankiray, tao anatin'ny chapitre anankiray izy nahazo an'le hoe tena hoe sambatra ianao ry Petera ozy izy fa tsy ianao zany. Fa fanamasina ny ray no nametraka an'izany tao anatinao, nanaiky Petera. Fa zay efa izy ao inona nazo anazy anivoako ianao. Fa raha vao olona tsy anina tonga dia efa tsy maintsy nyteny fa zany naninona an'lahy. Lazainy lafa Satana. Fa olona vonona ny anatra, manana karaktera tsara. Vonona merina an'le sary. Verinao amin'izay foana tsika mamerina an'le sary. Na Jesosy ara ne tena Jesosy amin'ny persona ny tena mihitsy tsy izy. Raha zaho izy tsy mahay manao na inona Jaune 5:30-31
io raha zao ihany dia tsy mahay manao na inona na inona tonga dia ajantsika fotsiny raha izao ihany Jesosy ny tenany io tsy mahay manao inona inona ary raha izay reko no itsarako ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka Jesosy io a raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako Jesosy io le mila taafina io le arahantsika tsy mahay manao na inona izy dia ohatr'izay ninona zany tsika zay zavatra vitantsika dia tonga dia miverina sitsika mandoalika mikohaka fa tia mba mpanompon'Andriamanitra aloha mety tratrany te Je suis zany grand zany fa avy nizara sy nanao ohatr'izao fandana angena mikohaka vetivetika aloha fa raha tsy zany diso ny tena tanjon'Andriamanitra dia tsy ny confort-tsika tsy hoe confort matériel isan-karazany fa nitombona zay ny itombon'Andriamanitra itombontsika amin'ny fanahy anahaka ny Kristy zay ny tena tsy hoe ny tanjon'Andriamanitra tsy ahatonga anao ohatra hoe inona anana titre hoe pasteur mpivavaka tsy izay ka tsy izay ny tanjon'Andriamanitra fa le fanahafana le image io no mila averina io le image tany amin'ny Genesis io no mila averina io Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra dia io amin'ny voninahitra ka amin'ny voninahitra io fitenitsika foana voninahitra ka maka amin'ny voninahitra fa eo aloha misy an'ilay hoe ahazo an'ilay endrika amin'ny fitarihan'ny fanahymasina averina io endrika io miaina amin'ny fitiavana mahana an'le voatansaina izy tamin'ny voatansaina tamin'ny toriteny tamin'ny sabotsy le izy misy anankisivy reny rehetrarehetra reny Galatiana toko fahadimy averina daholo amin'ny fitarihan'ny fanahymasina fa tsy amin'ny capacité personnelle zay zany somary averiko kely foana ny fanahymasina raha ohatra hoe tena hoe mandray ny fanahymasina tsika dia ny tena tanjo ny fanahymasina dia izay koa tsy ny ampianjera hoe io fanahazo fanahymasina dia ny anjera io fanahazo fanahymasina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra miteny amin'ny teny tsy fantatra raha ohatra izy ny Korintianina dia ho levona mety ho levona fa io ny tanjo ny fanahymasina dia izao amelona ny Jesosy ao anaty ivoahan'le sary manifestation tsy manao tsinitsina manifestation sy ny karazany ahako fa ny important aloha ny zaraina ny important ny priorité aloha ny mila apetrakatsika misy resaka zay teny an-dalana teo dia hoe misy zavatra tsy misy priorité tsy mipetraka eto amin'ity firenena ity dia memenina daholo ny olona fa ao amin'Andriamanitra koa tsika misy priorité tsy mipetraka fa Andriamanitra tsy memenina Andriamanitra passion hoe mbola mana mbola afaka manao reo afaka pitsina rehefa avy eo na tsy fantatra Andriamanitra passion fa tsy fa raha ohatra tsika izy hoe memena aloha raha vaina amin'izay fa ohatra ny efa hitondrao makanisy amin'ny 13 mairie mihitsy reo fa tsy anona tsony fa karakteran'Andriamanitra tsara foana manantenanao izy zay zao zahako moa zany aloha nety dia zahako ny asiako mafety hoe 20 taona zany niantsy teo foana Jesosy teo any amin'izay le rehefa tsy vita ny 20 taona ve ny andrasana ny lahy tsisy ihany fa zay dia zay Andriamanitra patient izy mety misy zavatra ataontsika tsara avy hoe mety mbola andrasan'Andriamanitra amintsika fa zay dia ndehantsika hana zay karaktery zay ihany koa araka izay teny an'izay matoa mila patience dia tsy vetivetika le izy sady lavy io noela mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha hoan'ny lanitra zay tsika Efesiana toko faha-efatra andininy fahatelo ambin'ny folo mianaran Jesosy manao hoe mandra-pahatonga antsika rehetra ao amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra
ka ho lehilahy lehibe mahatratsy ny ohatry ny alehibe ny fahafenon'ny Kristy. Io le izy io, eo tsika vao mahatratra an'le izy. Mahatratra ny ohatry ny fahafenon'ny Kristy. Amin'ny teny frantsay moa izy eto Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Statue mihitsy ny resahana eto. Zany statue zany le sary vongana be reny. De tonga de iny tena rehefa tena parfait iny statue iny de inona nahazo an'iny statue iny? Nandalo fandraka iny. Nandalo ino moa? Kapoka iny rehefa mandalo ponsazy isan-karazany kikisana toa an'izao. Raha te hanaiky ianao mila zay e. Raha te ho tonga tena hamoaka ny sary tsara ianao de aza matahotra ny sikotra, aza matahotra fandraka. Satria rehefa ohatra hoe tena avoaka le sary de tsy maintsy fandraka somary tosy inona mandalo eo daholo. Vakona isan-karazany. Velesiny eo, kikisana amin'izay rehefa avy eo. Sady avy nandalo fandraka zay anao mbola misy maharatsy mbola kikisana indray. Fa zay vao mivoaka le sariko. Zay vao mivoaka le sary. De matoa zany insisy tena hoe insisy teny tompo hoe zarainy eto amintsika isan-kerinandro za maheno an'izay eto foana. De zay ny tadiavin'i Jesosy reto. Zay ny tadiavin'i Jesosy hoe avereno le sary. Zay mihitsy moa ny teniny teo alohan'ny faritsy eo. Zany hoe manoloana amin'ny mpivavaka. Hoe omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Satria eo amin'ny mpivavaka mila indraindray mila misy voafitaka amin'ny fombafomba isan-karazany. Omeo an' Jesosy zay an' Jesosy. Io tsy hoe fiangaviana. Eo re olona mba omeo an'Andriamanitra fa tena baiko le izy. Omeo. Zany omeo zany tsy haiko hoe didy zany. Saotra ny pasteur tonga de namoaka zay voambolana zay. De izy koa tsy hoe averiko. Fa isika no manome. Zany hoe tsika mandray fanapahan-kevitra. Ny hanomena tsihan'le izy. Tsy forsena zany ianao hoe zao fa tena hoe rehefa maheno an'le teny ianao de manome ianao de zay le tena izy zay. Fa tsy tsika ndeha hangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba ataovy mahay manome an'le zao indray fa ianao manome an'le izy. Satria ianao no takina anazy. Io toetra io Jesosy velona ihany, tsisy afa-tsy zay. Fa tsy afaka ny délivrance io, zay mihitsy le fanazavan'ny-papa tamin'izany fotoana. Tsy afaka ny délivrance zany felonana zany na izy tia basy sady miaraka amin'ny basy ary ny mpiandry sy ny mpanao délivrance isan-karazany hitondra basy zay. Nefa felonana no any tsy tafavoaka. Tsy mety fa décision omeo le toetra fitiavana. Zay fotsiny. Eny e, fotsiny. Rehefa ao Jesosy de fotsiny le izy. Zay ngamba ny malaza anazy. Rehefa ao Jesosy de fotsiny le izy fa rehefa tsy ao Jesosy eo tsika ndraisana. Ela be io tsy tafavoaka. Ny fifosana sy ny karazany ohatr' zany vokatsy ny tsy fitiavana daholo ane zany. Nefa zay karaktera tsy manome sary. Tsika ny manana fanapahan-kevitra tena hoe ampitombo an' Jesosy de tena miresaka amin'ny Jesosy amin'izay rehefa avy hoe tena hoe tia toetranao ty ho avoakako. Tao famarana de hiverina kely amin'ny resaka fitaka. Fitaka no nataony devoly tamin'ny Eva. Nandrana de lavo Eva. Nanandrana namitaka an' Jesosy ny devoly fa tsy nahavoan Jesosy. Ao amin'ny Apocalypse 19:20 ny azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nosamborina ilay bibidia mba mimpamina ny sandoka dia lalainao ny famantarana teo anatrehany. Izay nentiny namitaka nefa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anolohan'ny sariny ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehetra solofara izy roa. Mbola ho avy io zavatra io. Inona ny zavatra ho ampiasainy? Inona ny zavatra nyteneny teo?
Ary zany nentin'ny namitaka ozy izy nefa nandray ny mariky ny biby ty. Ahoana ny ahafantarana an'ilay izy teo? Ny zavatra amitahanao zavatra atao marina. Zavatra ohatran'ny marina fa ny discernement. Jesosy velona ao anatinao ny anaranao discernement hoe fitaka ty. Fa tsy izy tsy tonga avanty hoe ilay mariky ny biby ty ilay izy fa zaraina e. Izy nandray an'ity. Na olona tsy miditra am-piangonana ary mahafantatra hoe io no mariky ny biby ty e. Dia tsisy atsandray an'izany mihitsy izy. Fa fitaka ilay izy. Eo zany tsika mila mitandrina tsara. Eo zany tsika mila mamelona tsara ny Jesosy. Izay ilay fitandremana. Mila tena hoe velona tsara ao amin'i Jesosy amin'ny situation sy ny amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mba tsy ho tratran'io. Mba tsy ho voafitaka. Rehefa tena hoe avelatsika miasa Jesosy dia miseho ilay tena image fidèle. Araka ny teneniko teo hoe image fidèle io, araka ny teneniko tamin'ny sabotsy dia image fidèle io terme financier io. Terme financier io. Amin'ny rehefa manao état financier vanim-potoanany mihitsy moa zao, vita ny 31 décembre dia manao bilan sy ny karazany. Dia ao anatin'ny état financier eo misy bilan, misy compte de résultat par fonction, par nature sy ny flux rehetrarehetra. Fa ireo rehetrarehetra ireo, ireo état rehetrarehetra ireo, tsy maintsy mamoaka résultat anankiray. Fa diso ny opérationnao raha ohatra hoe ny bilan mamoaka fa 50 milliards ny résultat-nao. Ary amin'ny compte de résultat mamoaka fa 49 milliards 500 millions de résultat-nao. Misy zavatra diso. Misy Jesosy tsy miseho. Ohatr'izay ilay izy. Ohatr'izay ilay izy. Tsy hoe any anatin'ny tokantrano. Zao ny ahafantaran'ny olona anao. Ary anatin'ny fiarahamonina. Zao ny ahafantaran'ny olona anao. Eny am-pitondrana tomobila rehefa songona amin'ny moto. Zao ny ahafantaran'ny olona anao. Eny amin'izay misy antsika rehetrarehetra. Eo amin'ny tontolon'ny asa. Zao ny ahafantaran'ny olona anao. Fa ohatrany compte de résultat io rehefa 50 milliards ny avoaka amin'ny bilan dia mamoaka 50 milliards daholo ny tableau sy ny indicateur rehetrarehetra. Zay izy natao image fidèle. Dia rehefa ohatr'izay koa ianao any an-tokantrano, any am-piasana, any am-pianarana, eny an-dalambe. Ahoana? Image fidèle mivoaka ilay Jesosy. Zay vao tena izy. Zay vao tena hoe io ilay Jesosy fa miseho. Fa raha araka ny teneniko hoe raha misy latsaka kely hoe 500 000 ohatra na dia hoe raha hoe 50 milliards résultat dia ianao 49 milliards 999. Hoe tao amin'ny commissaire au compte na izy na eny amin'ny ino moa? Eny amin'ny DGI. Verina ianao. Tsy mety io. Aizany tsy hoe verina mitondra ny an-trano, verina ao am-piasana dia efa miaritra hatramin'ny 12 tamin'izay mbola niasa aloha dia ohatr'izany. Amin'ny 12 alina mbola aiza ary ity. Nefa ataontsika hoe 0,50 tsy mitovy. Ary ny DG koa tsy anaika an'io mihitsy. Io no natao amin'ny vola manaoko. Fa ao ianao fa mitapo rehefa tena hoe tsy hita ilay izy. Mikitika sy mikitika aloha fa tsy tafavoaka io. Ohatran'izay mihitsy ianao miezaka sy miezaka hoe manao fanompoana tsy hoe manao fanompoana ny diso. Fa ilay manao fanompoana ohatra hoe tsisy Jesosy tsy ao anaty fitarihana. Zay tena mianatra be an'izany. Tena mianatra be an'izany. Tena hoe mandeha amin'ny fitarihana fanahy zany. Tena dia zaraina aminareo fa rehefa ohatra hoe mandeha ny ana dia tena ao hoe Jesosy sao dia tsika ny te handeha. Iny ilay ohatry ny hoe ihany. Fa izy ny tena marina tena hoe Jesosy mitarika eo aloha. Dia araka ny teneniko teo eny amin'ny toerana misy antsika rehetrarehetra tsy nitory-teny no manondro an Jesosy. Tsy nitory-teny, tsy izaho mitory-teny eto. Na ianao koa rehefa tonga mitory-teny eto na mitory-teny any amin'izay rehetrarehetra any. Fa ny fiainana no aleo hanondro an Jesosy. Ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ny fiainana anatin'ny tokantrano araka ny tenenina teo mamoaka image fidèle daholo. Vavaka isika. Raha eo makasitraka fiainanao zahay amin'ny fahafahana indray mianatra fahamarinana anankiray. Tena hoe matoa zany Jesosy averimberinao aminay dia fantatrao fa anananay kapasité misaotra Jesosy ny amin'izany fijery zany. Ianao manana izany fijery zany hoe manana kapasité zay, manana fahafahana zay hamoaka zany image fidèle zany dia ampianarinao. Misaotra Jesosy ny amin'ny tena hoe évaluation anay fa tena positif be ny fijerinao anay dia tena alomezanay voninahitra anao zany. Tsy mijery anay amin'izao ianao hoe tsy hanana fanantenana fa mijery anay ianao dia manana fanantenana. Dia makasitraka Jesosy fa avelanay mihitsy ianao
anao an'izay tianao atao aty anatinay dia amoaka n'izany tena hoe sary zany izay amoaka tena hoe amoaka anao aty anatinay izahay miankina aminao izahay Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra ho voninahitra ny anaranao manomboka izao indray dia zany no fisainanay tena hoe fisainana amin'ny voninahitra fisainana tena hoe hitovy aminao Jesosy tena hoe amoaka izay tadiavinao amerina izay hoanao Jehovah Andriamanitra araka ny takiana taminay omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra dia tena hoe zahay manapa-kevitra androany fa na aiza na aiza na ao anatin'ny tokantrano na ity amin'ny fiarahana manompo na any anaty fiarahamonina amoaka n'izany izahay Jesosy Kristy tompotra indrindra miaraka aminao ho voninahitra ny anaranao rerany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiaka isika andray ny mpampon'Andriamanitra. Tsika hitsangana vetivety ary saotra an'Andriamanitra mbola notahina amin'ny alalan'ny teny tonga maraina amen. Fantaro ny asaribidiny izany hoe Andriamanitra mbola miteny aminao ary ny zavatra teneniny le mampety ny herinandronao sy ny andavanandronao. Androany Andriamanitra nanaitra ary nampatsiaro fa mila misaintsainy isika ny amerina ny endrik'Andriamanitra sy ny sarin'Andriamanitra. Ao faontananao dia omeo voninahitra ny tombo fahaizana izay tonga teto ianao. Makasitran'Andriamanitra fa nanome teny Andriamanitra. Misaora azy fa isany izay manatrika an'ity sekoly maraina ity ianao manomboka ny herinandronao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Isaoran'Andriamanitra akio fa efa miasa ny fanamasina manampy ianao amerina an'ilay endrika eo amin'ny fiainanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa efa amperinasa ianao, efa miasa foana ianao fa izahay no tairinao mba hitovy fiasa aminao. Ary mino izay fa ho herinandro tsara sy ho herinandro miavaka indray, izao herinandro atomboka miaraka amin'ny fanatrehanao izao satria mandritry ty herinandro ty sy manomboka androany indray dia misaina sy manao vaindondra raha ny amerina ny endrika ao very tao hoe tena ho averina satria efa ao amin'ny Kristy zany fa aseho eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tena sitraka ao izay hiverina eo amin'ilay endrika tena nahariana ao anay. Ao an-trano voalohany aty amin'ny asa fanompoana, any am-piasana mba ho vavolombelona, any am-pianarana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny zavatra rehetra. Minaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety Alleluia. Sy tiaka mafitsara ho an'ny tompo kosa aloha Andriamanitra mahatoky Andriamanitra manambara ny sitrapony, manambara ny teniny. Ataovy misy etaeta mandrakariva ao anatsika, etaeta hitady an'Andriamanitra, etaeta hiaino an'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra migadona eo amin'ny fiainanao dia saintsainy hoe inona le endrik'Andriamanitra tokony ho asehoko eto izao. Zay zany zao ny exercice any amin'izay alehanao. Misy zavatra midona, misy zavatra mitranga. Anisan'ny zavatra anankiray tena nomeny tompo antsika androany dia izao ozy izy pasteur teo hoe tsy hoe manao imitation du Christ fotsiny fa manana an' Jesosy ao anaty mihitsy aloha. Ndrao anahaka ny Kristy nefa tsy manana ny Kristy. Fa ny fanananao an' Jesosy ny manamora ny fanahafanao azy. Dia izay le hoe ny zanaka ny manapaka an'ilay trano. Tena renao mihitsy ny hoe manjaka sy manapaka eo amin'ny fiainanao ny tompo dia afaka iseho lay endrika anatin'ilay imitation amin'izay. Tena manao imitation, tena mikopitsika. Alleluia. Dia izay ny tenenin' Jesosy dia izay ny fitenitsika. Izay nataon'i Jesosy dia izay no ataontsika. Taizy Jesosy ny tomany dia mahazo mitomany koa ianao tamin'izay nitomaniny Jesosy. Taizy izy mifaly dia mifaly koa ianao amin'izay hifaliany. Izay zany ny exercice amin'ity herinandro ity dia inoko fa mataon'Andriamanitra maniraka sy mandefa ny teniny mampiasa ny mpanompony dia omeny sahady mivaliny alohan'ny anontaniana sy ametrahana fanontaniana eo amin'ny andavanandronao. Tena akaikinao avereny fotsiny le endrika hoe manapa-kevitra hoe dia izay endrik'Andriamanitra zay ihany no avoaka hoe. Zany hoe rehefa le mitady ho tezitra into dia saintsainy hoe ohatrany ahoana ny tarehan'Andriamanitra rehefa tezitra. Patience, ovian'Andriamanitra, hatramin'ny ovian'Andriamanitra ny maharitra. Fandeferana sy ireo point rehetra momba ny toetra dia arao fotsiny iny fa ho gaga ianao avy eo fa hanaraka ho azy ny zavatra rehetra.
manomboka hisy filaminana ao tokantranonao satria misy olona mamoaka ny endrik'Andriamanitra. Manomboka hita fiteny ao ampiasana satria zany Jesosy zany ankalazaiko ianao ray ozy izy fa vita ny asa nampanaovinao ahy. Olona mahavita asa zany ny zanak'Andriamanitra fa tsy hoe olona omena asa dia tsy hita avy eo. Tanarao amin'izay le endrik'Andriamanitra, olona manao tsara ny asany. Faly daholo zao ny patron rehetra mahainao zany. Fa ny patron koa mbola enjakenjana miandry azy fanafana Kristy a. Tsy mahazo mandroaka mpiasa sosotra. Fa ilay mpiasa miala. Jodasy niala nefa tsy nisorona. Hitanareo amin'izay samy maka ny tandrifiny fa le fanafana an' Jesosy tena point ngeza be. Ao atokantrano indrindraindrindra ao ka ho endriky Jesosy no hitan'ny zanakao, no hitan'ny vadinao, no hitan'ny ray aman-dreny ao izay mbola velony ray aman-dreny, ho amin'ny piray tapozy ho an'izay tsy lahatokana sy tsy vavitokana, tena hoe avereno izay endriky Jesosy izay. Amen. Tena kaikinao a, matoa sain'Andriamanitra atao ilay izy hoe a. Dia aza matahotra hoe fa tsy sarotro zany hoe mivavaka tsara dia manampy ny fanahy masina. Avelao ny fanahy masina hitarika hoe avereny izay avelao ny fanahy masina nampy ianao hoe dia tsy mora tezitra intsony ianao a, tsy mora kiriana, tsy mora kizitina, tsy mora sorena satria Jesosy tsy ohatran'izay. Ataovy anatin'ny fonao zany hoe fanavavahady fitsosona midy ary hoe misokatra ho azy io rehefa mitsikitsiky ianao ohatra ny fitsikitsiky an' Jesosy. Amen. Isaky miketrony ianao dia tadio gadanara izay no mikatoka. Izay angamba dia mazava ilay izy. Fa vao mitsiky ianao dia misy zavatra mety ho azy io. Tena mitsotra anao marina fa navarotra aza. Navarotra aza ny anehoanao ny endriky Kristy a. Olona tonga eo a kiraro opera ray tokony hovidiana vao mitsikitsiky isina tonga dia le balina ray no entiny. Mahita fity satria maninona le toetra tsara mendriky ny ahita fity tsara. Alleluia. Verena tsara eo amin'izay nomen'Andriamanitra anao a, atreho tsara izay nomen'Andriamanitra anao a, atreho a miaraka amin'i Jesosy. Izay mahatonga le hoe manahaka an' Jesosy tsika satria manana an' Jesosy. Le Jesosy ao anatinao no manampy anao hanahaka azy. Fa tsy hoe manahaka be fotsiny ianao a nefa Jesosy tsy ao anatinao akory. Hitahanao tompo a. Do hitsanga antsika dia raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy a. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fatateran'ny programa n'Andriamanitra eo fiainanao. Programa mitondra fiadanana fa tsy loza, programa tsara, programa feno voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Programa hitarafana ny endrik'Andriamanitra eo fiainanao. Mahita fa manomboka androany mandroso ny fanahafanao ny endrik'Andriamanitra. Hoy ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsofina raha manomboka androany maraina, mihamandroso ny fanahafanao ny endrik'Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa eo amin'ny sehatra rehetra mahakasika ny lafim-piainanao dia ho tarafina eo ny fisian'i Jesosy velona ao anatinao. Mandehana, tsofintsika rano, ty herinandro ty, herinandro tsara iarahanao amin'Andriamanitra. Tompy alo lalana andamina amin'ny kitotoana, anokatra lalana, amatsy, hita, androtsaka fahasoavana, famindram-po ny araka aminao. Hifarana tsara ho anao mois de janvier amin'ny anaran'i Jesosy. Anomboka tsara ho anao mois de février amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny hampandresy anao, Andriamanitra ny hampahomby anao, Andriamanitra ny hampandresy anao anatin'ny toetra ratsy io, Andriamanitra ny hampahomby anao anatin'ny fanahafanao an' Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no nonaka fiadanana eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny asa mandraranao, eo amin'ny fianarany ankizy sy eo amin'ny fianaranao raha mbola mianatra ianao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny fijoroan'ny toe-panahinao sy ny fiainam-panahinao. Ary Andriamanitra ny hitahiry sy hiazona anao, hiazona ny fanoloran-tenanao ary voatahiry ianao, ny fanahinao sy ny ainao sy ny vatanao ambara-patonga ny fiavian'ny Tompo. Miaino tsara n'Andriamanitra, fatra indray zavatra izirizirianao misy tsy marina. Miaino tsara n'Andriamanitra, fa ao anatin'ny fiainonan'Andriamanitra misokatra sy mivaha zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Ta Jesosy daholo. Raha pitsonay fotoana antsika eto a, dia raha sitrapon'Andriamanitra